Efa resaka fampiavana-pirenena izay sika anisan'ny dingana lalovana ao anatin'ny fanatanterahana izany ny fampodiana ireo sesitany politika anisan'ny mbola tavela ny ivelan'ny Madagasikara nefa ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ny alatsinainy lasa teo nisy ny dinika ny arahan'ny Ankolafy Ravalomanana sy ny solotenan'ny SADC tao Afrika Atsimo tao isan'ny atrika izany moa ny solombavambahoaka Guy Randrenarso. Nifantoka tamin'ny fijerena fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tanindrazana ny dinika izay nirahan'ny délégation-ny Ankolafy Ravalomanana tamin'ny SADC tany Pretoria araka ny taritra nataon'Andriamatoa Guy Randrenarso. Vaindohan-draharaha ho an'ny SADC amin'izao fotoana izao fampodiana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho hiatrany ny fanazavan'Andriamatoa Guy Randrenarso. Olona anakefatra izy ireo fa taty Madagasikara izy niara tamin'ny filoha teo aloha isany avy niara tamin'ny filoha Pernasa niara tamin'ny FFKM ny FFM zay ny tatso nataony taminay ary niara taminay zany tamin'ny latsinainy resaka fampodiana fotoaton'ny resaka ahoana ny fampodiana inona ny fangatana Andriamatoa Ravalomanana inona mahatonga sy mbola tafody ary noho izy ve samy niatony hafa zany diako amin'ny président Ravalomanana tonga dia mitsotra be ny teny hoe zaho sy manokana zao dia zao fa ny olona andraisana rehetra Madagasikara mahafantatra vaovao hafa angambany ka ambara ho amiko zareo moa tsy nanambarany tamin'ny lahatany resaka taty fa fampodiana zany resaka raha fahazoko azy fotonana etatokirana zany mbola sakana zao zay fahazoko azy dia tsy fantatro hoe any amin'izareo mahafaka mampitany fa zay no fahazonay azy. Raha ny iainany koa mbola isy ilay délégation ho avy mbola anamafy an'izay hoe fampodiana izay hoe ahoana karanako azy miresaka amin'ny SADC amin'izao fotoana izao dia tsisy resaka raha tsy mifampodiana sisa zany hoe tombosotra zany zay no tena azo. Momba ny fanambarana natao ministry ny fitsarana mikasika ny tsy fahatokisana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia manana ny ambarany Andriamatoa Guy Randrenarso. Iny anjarany zay tsy hamaly azy amin'iny fa raha manokana fotsiny mahita hoe misy fahatsoana anatin'iny avoana moa ny hafana miresaka tsy azo tokisana zay mampiny Andriamatoa Rajoelina raha azo tokisana Andriamatoa Rajoelina manokana ankehitriny izy nanao anazy teo amin'ny zavatra maparany ny taona nanao anazy efa zao zareo lasa miady ka io misy tombotso politika tsy maintsy jerevana dia arakarak'izay no androsoana ka sarotra be ny tsara olo anankiray tsy azo atokisana raha ohatra ka ianao koa raha nefa tsy mitana ny tena natao toy izany teo fa matozina amin'izay dia zay no mety amin'ilay firenena zay no hitan'Andriamatoa Ravalomanana fa nety tamin'ny taona 2020 raha ohatra nisy ny accord-ny Dakar satria efa hitany fa tsisy zavatra hovariny eo fa nodikotondrasaka tamin'izao fotoana izao. Hatreto dia mbola tsy misy ny dady voafaritra ahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana saingy izy kosa amin'ny herinandro iny niraka avy amin'ny SADC ho avy eto amintsika tafiditra ny fiomanana amin'ny fiverenan'ny filoha teo aloha.